Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lultranao ny fampalalam-baovao. Ray andro mialoha ny farana ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lismpividianana ahina tsy hahatratra ny tanjona napetra ny seni ankoatra ny olana teo amin'ny fitaovana tsy ampy ny fanentanana raha ny fanadiadiana natao tao amin'ny komuna Ambohitrimanjaka. Tsy misy amin'izao fotoana ny fanaraha-maso ny lanjan'ireo fiara vaventy mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena. Isan'ny tena anton'izay ny fahasamban'ireo fitaovana izay tsy nisy fikojana nandritra ny fotoana ela teny anivon'ireo station de pesage. Hitodika amin'ny fiahiana ny sosialim-bahoaka amin'izay ny fitondram-panjakana amin'izao herintaona latsaka tsy hatapera ny fepi-tompiasan'ny filohan'ny repoblika izao. Tsara saingitara ny fanapahan-kevitra hoy ny mpamakafaka ara-politika iray. Mpandraraha iray no notafian-jola amin'ny fitaovam-piadiana ho Malialina teny bypass. Fitaovana maro tahaka ny solosaina sy finday ary vola manodidina ny 500 tapitrisa ary no lasibatra ary naratra mafy ihany koa ilay mpandraraha. Any velany nivenona ny fanapohana bomba tao amin'ny tanàna ny Kharkiv tao Ukraine izay nataon'ireo miaramila Rosiana ho Malalahady. Raha nitatitra farany nataon'ny filohan'ny pirenena Ukrainiana. Olona 4 ny maty vokatry ity fanapohana bomba ity ary 10 ireo naratra mafy. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiana ny tokantrao amin'ny tokantranao amin'ity aliny alatsinainy fa 30 ny volana janoary taona 2022 ity tena ny araba ary manasanao ihany koa anarak'izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny fiomanana amin'ny fividianana no ndeha isantarantsika ny fampalalam-baovao any androany. Iray andro mialoha ny farana ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lismpividianana. Ahina tsy hahatratra ny tanjona napetra ny seni ankoatra ny olana eo amin'ny lafiny fampitaovana. Tsy ampy ihany koa ny fanentanana raha ny fanadiadiana natao tao amin'ny komuna Ambohitrimanjaka. Ankoatr'ireo tokony mitovy ny tambin-karama ireo agents électoraux sy ny agents recenseurs no ny asa tanterahana mitovy ombikambana teo anivon'ny CLRE nanaovana fanadiadiana. Onona saina. Raha mpitsy ikatona ny fanavaozana tanteraka ny lismpividianana izay fanao isaky ny folo taona. Amin'izao katoko ny famaranana izao manodidina ny 700 ny tapisoratana anarana ao amin'ny komuna ambanivohitra Ambohitrimanjaka. Ireo agents recenseurs ireo zany vao nanomboka fotsiny izy dia nanana olana satria ny daty netim-boany ary nge dia efa herinandro efa presque 10 taty arina menan'izao mena tablety sinsisa isaky ny agents recenseurs dia izay koa zany dia olana satria tsisy tanteraka koa zany zay efa tena mandeha zany ny recensement ireo agents recenseurs ireo koa nanana olana ihany reo tamin'ny tambo-karama azo satria nisy fahatarana ny tambo-karama an'ireo hoe teo fahasahiranan'ny olona ara-tsosialy fa dia koa tsy fahalalan'ny olona na inona fanentanana atao na inona fanentanana atao azo lazaina tsy ampy ihany izy satria afisy zao ohatra dia efa tsy ampy zany raha tao komina Ambohitrimanjaka tsisy koa zany nanao ankoatran'ny komina hoe tamtam manao hoe fivoriana akapobeany hoe amin'ny anina zany tsy nisy mihitsy zany zay zany mitako hoe tsy ampy zany hoe ny fanentanana zany ny olona nge ohatra zay fiainana andavanandro ny olona fa manahirana azy fa mila etanina izy mila azavaina ny saina. Ny fiara-miasan'ny commission locale de recensement des électeurs sy ny agent recenseur no nahafana nanao ny asa etsy ankilany tsy mitovy ny tambin-karama raisina. Mangataka araka izany ireo agents électoraux ny tsy isiny ny tompo sy ala. Tamin'ny décembre zay no nahazo dia tsy mitovy amin'ny zareo ny anay fa ny anay aloha kely 500 sy 7 sy 7 alina izy teo. Ho anay dia maivana aloha ilay izy satria raha ampitahinao fotsiny ara ny AR ohatrinona andraisina dia ny anao ohatrinona nefa ny asa miaraka zay dia kely aloha ilay izy tokony hitovy. Tsy avy amin'ny fokotanay ilay AR. Tsy mahay izy fa tena tsy maintsy mila ny AE mihitsy.
mila nyreto le mponina fokotary mihitsy zany satria tsy fantany daholo hoe aizavy ny tokony ale. Ankoatra izay tokony isy ny fanavaozana ny fomba fiasa amin'ny fotoana isokafan'ny lisitra indray ahafahana manome zony rehetra raha ny fanazavana. Teo amin'ilay fomba fiasa koa zany nisy tokony stratégie zany paikady zany nisy tokony namboarina kely tamin'ireo agent recensel sy ny comité local de recensement reo tokony nanamboatra kely zany zareo hoe raha iatsy amin'ny fokontany nananitsika misy olona tsy tratra mihitsy inona ny dea ho ataotsika jery fotony zany mba tena anytany aty amin'izay zany ny mambrano seni amin'ny district ny seni foibe mba hijery fotony amin'izay zany hoe inona marina moa ny olonanareo taty fotony tsy afahantsika nanatanteraka sy natafitra ny olona ao anaty lisam-pifidianana ho 100 isan-jato. Manerana nosy raha ny taremarika farany azo teo anivon'ny seni foibe miisa 7,5 sira hetsy sy 9 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy fatombanana manodidina ny fanatanterana ny fanavaozana ny lisitra moa no isan'ny antony tsy hatratrarana ny tanjona ao anatin'izay fa tsy fatombana manodidina ny asa pitaterana kosa indray. Tsy misy amin'izao fotoana ny fanaraha-maso ny lanjan'ireo fiara vavety mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena. Antoizany ny fahasimban'ireo fitaovana izay tsy nisy fikojanana nandritra ny fotoana maharitra. Teny anivony ireny station de pesage samihafa ireny teo ihany koa ny fahatapahan'ny herinaratra noho ny tsy fisian'ny vola andoavana ny sandany jiro raha ny fanazavana. Anatin'ny fahasahiranana ankehitriny ireo station de pesage na ireo toerana fandanjana fiara vaventy amin'ireo lalam-pirenena ho any lalam-pirenena faharoa miisa 3 ireo station de pesage lalovan'ireo fiara vaventy mandalo fotsiny ihany ireo mpitatitra ankehitriny noho ny fahasimban'ireo fitaovana fandanjana. Izany hoe mandalo balance ihany izy fa mbola tsy tena ao anatin'le mametra an'le hoe zao ny tonnage mbola tsy mandeha iny aloha hoe any satria raha vao mihoatra le tonnage dia misy vola aloha dia mbola tsy tena hoe mametra an'izay so mahazo tike fotsiny ianao mandalo dia izay dia Tamatavy dia ria Moramanga dia le atsy Ambomalaza atsy miasa izy zao miasa fa tsy micontrôler poids izy zany. Zay tsy fantatra aloha hoe le fitaovana zareo. Ny amin'ny RND moa zany zao miasa ihany mpiasa ohatran'le balance mihitsy ohatran'ny tsy mandeha. Le fitaovana mihitsy zany tsy mandeha fa zareo ohatran'ny ao ihany ohatran'ny ao amin'ny miheny tike fotsiny hoe nandalo teto fotsiny dia izay fotsiny. Raha loharano baovao tsy nisy ny fikojanana ny entretien sy ny fanamboarana ireo fitaovana eny anivon'ireo toeram-pandanjana fiara vaventy nandritra ny fotoana maharitra. Ankoatra izay misy amin'ireo station de pesage ankehitriny no tsy misitraka herinaratra anton'izany tsy fandaovana ireo faktura ny jirama. Manoloan'izany mijanona eo amin'ny fanisana ireo fiara vaventy hatreto ny asan'ireo station de pesage. Podika avokoa amin'izao fotoana ireo lalam-pirenena manamafy izany tsy fanaraha-maso ny lanjan'ireo fiara vaventy eny amin'ireo station de pesage. Mitetina 100 miliara ariary ankehitriny ny vola eo anivon'ny fond routière nambaran'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta saingy mahagaga ny tsy fisian'ny fikojana ireo fitaovana eny anivon'ireo station de pesage izay anisan'ny mampidi-bola amin'izany. Raha tsy haivina efa nisy ihany koa ny fitokonana nataon'ireo mpiasan'ireo toeram-pandanjana fiara vaventy ny taona 2024 noho ny tsy fandaovana ny karaman'izy ireo nandritra ny volana maro. Ny fitondram-panjakana izay manilika ny fahasimban'ny lalana amin'ireo teknisiana sy mpitatitra hatreto. Fa ina itera-doza ny fanamboarana petatoko ao Ambalanjanakomby amin'ny lalam-pirenena faha-efatra. Ireo mpitatitra amin'ny fiara vaventy ankoatr'izay misy mpiasan'ny travaux manararaotra maka-vola. Ampitatitra ihany koa ao an-toerana amin'izao fotoana izao na dia tsy vita araka ny tokony ho izy aza ny lalana. Ao anatin'izay Gaëtan Andriatsilavo. Tapaka ny lalana ao Ambalanjanakomby 570 km mialana Antananarivo hiazo an'ny Mahajanga, 570 km mialana Ambondromamy raha avy an'ny Mahajanga. Ahafahany famoivoizana mitoy, nisy ny fanamboarana natao, saingy fanamboarana petatoko ireo mpitatitra mitaraina, boiron no natsatotsatoka, nampiana gony sy tany mena. Mety ampidi-doza io hoy ny mpitatitra noho ny fiara entina milanja aman-taonina maro ary entana ilain'ny vahoaka no taterina. Dia lalana amboarina tsy zahatra mandeha fa raha voatratra mirana zao dia efa mikasy indray eo. Dia ao zao misy namanay taraiky hoe tapaka 10 ariary koa dia barela le lalana. Io zany raha hoe zay zao mitaitaina daholo ny verina any. Dia hoe verena dia tsy hitondra entana ve fa fahatomboka tsy hitondra entana. Na hoe misy mpiasan'ny travaux avy ao manao contrôle na tonnage nefa lalana ary moa lalana tsy hitako tsisy pontsy sy iny contrôle. Mandeha ihany koa ny feo fa maka vola amin'ireo mpitondra fiara vaventy ho mpiasan'ny travaux tonga ao an-toeran'io. Vao mihoatra ny 470 taonina ny fiara vaventy sy ny entana tanteriny,
voasazy andora alina ariary fanampiny isaky ny taonina iray mihoatra ny mpitatitra. Mihaino fotony zany misy personne travaux contrôle tomate contrôle tomate balance rehefa tsy vola mandeha satria tsisy dika ny balance mandeha alana tsy vita vola firy aminakay vola firy iny zay mandeha ny kavalana midina fotsiny 500 litres. Voasazy andora alina ariary fanampiny isaky ny taonina iray mihoatra ny mpitatitra. Nanomboka n'izy malasa teo tsy ivona ny nanao antsoafo tamin'ireo tompon'andraikitra samy hafa ireo mpitatitra saingy hatreto tsy nahazo valy mahafa-po mahakasika izany. Maro amin'izy ireo no mbola tafajanona ao an-toerana ary efa lany vatsy. Ireo mpivarotra ihany koa manararaotra ka 7 ariary ny ambany indrindra amin'ny plany vary. Samy velo taraina na ny mpamatsy na ny mpanafatra entana manoloana ny zavamisy. Raha ny loharanom-baovao azo ihany koa hosakanan'ireo mpitatitra ny lalana raha toa ka tsy misy fepetra raisin'ny mpitondra. Amin'izay fotoana hoy izy ireo tsy misy afaka mandeha na ireo fiara kely na ireo fiara vaventy. Enjany zany lalana potika kanefa mbola misy ihany manararoatra makavola ambony. Saingy raha ny zavamisy dia mitombo avy roeny ankehitriny ny fandaniana amin'ny fikojana ny fiara. Manoloana izay faratsin-dalan'izay ireo mpisehatra amin'ny asa fitaterana raha ny fanadiadiana natao tamin'ity androany ity. Mihaona ny fotoana hiasana hoy izy ireo manoloana ny asa fanamboarana izay miteraka fatiantoka ihany koa. Abraham Randriamana. Mamitaraina ireo mpitatitra ankehitriny ny fahasimban'ny fiara ampiasain'izy ireo vokatry ny faharatsiany lalana toy ny amin'ireo lalam-pirenena. Fitaovana maro ny simba manoloana izany izay mampiakatra ny fandaniana amin'ny fikojana. Mandandany dépense satria tsy maintsy ambaniny ilay zavatra rehefa simbako. Ilay lalana ratsy moa zany ilay lavadavaka sling block zao matetika tena simba dia pneu vaky. Io zany tena ratsy. Dia amin'ny mitototona ny jiro raha teo koa amin'ny alina tsy dia mazava amin'ilay mitotona dia simba foana ny jiro. Dia soloina foana ny ampoule. Sy ny fahasamban'ny fiara aloha dia tena mitombo avy telo eny ny tena teo aloha mahitsy e. Ohatra hoe reny pneu ohatra amin'ilay lalany ratsy zany dia latsaka ny daholo tapatapaka any ilay iny tisy teo ilay bolao reny dia efa mipetraka iny dia efa eo tsondro amin'ny manindronanina fotsiny manindrona an'ilay pneu sodira. Isaka mandeha. Isaka mandeha. Ahoana ny fandaniana izay? Sy betsaka. Tsy tao tataraina. Lalana efa ratsy. Ho an'ny lalam-pirenena faharoa, isan'ireo ahitana ny faharatsian-dalana betsaka ny eo anelanelan'ny Antananarivo sy Brickville ho ireo mpitatitra. Miteraka fatiantoka ho azy ireo ny fotoana namboarina ny fiara raha ny fanazavana. Maty boaty. Zay aloha zao ny zavatra hita amin'ny masety aloha zay manamboatra mihitsy zay. Tovy eo mihitsy izy amin'izao vidina piesy. Ny fanamboarana arakaraka ny fahazahoana piesy zany, indraindray piesy tsy misy ny ohatr'izany dia miantony eto aloha mandra-pahazan'izay. Ilay fanamboarana zany ilay mba karama kely zany lasa hoe vidianina piesy fotsiny fa tsisy karama mitambatra. Manao antsoaviny amin'ny ijerena manokana ny fanamboaran-dalana araka izany ireo mpitatitra toy ireo mampiasa ny lalam-pirenena. Raha iverenana, efa nisy ny fitokonana nataon'ireo mpitatitra fiara vaventy ny 15 volana janoary lasa teo, izay mitaky amin'ny fitondram-panjakana ny hanamboarana ireo lalam-pirenena izay potika ankehitriny. Vaovao ny toetrandro kosa indray dia miverina mvanim-potoana ny fahavaratra indray isika amin'izao fotoana raha ny tatitra ny sampana mpamatatra ny toetrandro tamin'ity androany ity tsy mbola isy ankilany. Ny fiforonana rivo-doza ato anatin'ny herinandro raha ny mahakasika ny rivo-doza tsenezao kosa indray. Mitombo hatrany ny isan'ireo olona namony ainy izay tafiakatra 30 amin'izao fotoana izao raha toka ireo 20 ireo olona mbola tsy hita popoka hatreto. Iverina indray ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao raha ny fampitam-baovao voaray avy amin'ireo hampamatatra ny toetrandro androany. Tsy ahina kosa ny mety isiny ny fiforonana rivo-doza amin'ity herinandro ity raha ny fanazavana hatrany. Raha ny mahakasika ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny aloha miverina ato anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra zany hoe ny tolakandro zany zao no misy faritra miandro tsakorana ho an'ny eto Madagasikara, ny indrindra moa zany ho an'ny afovoantany sy ny ilany antsinanana iny. Ny ilany indray fanazavana indrindra fanazavana zany dia mbola somary azo vahana kely ny tsika avy any antsinanana na avy atsimo antsinanana ato anatin'ny 3 andro avy avokany dia mbola somary maimaina aloha ny andro zany raha ny amin'ny afovoantany izay koatry ny any amin'ny fahatsy vakina karatra izay koatry ireo fisina tendrombohitra amin'ny fahatsy moa zany
arivo. Ny maripanantsika ihany koa efa miakatra tsikekely hatrany koa izy amin'izao fotoana izao efa ao anatin'izay fotoana andalovan'izay ataontsika hoe tsioka avy any atsimonatsinanan'izay na alize moa zany tiantsona azy koa dia somary ilatsaka kely ihany ny maripanana zany zany tsetera misongadin'izay filatsahan'izay zany fa mety eo amin'ny ray degré eo raha indrindra. Araka ny tatitra avy amin'ny teo anivon'ny BNGRC mahakasika ny fandalovany Rivodoza Trenezô androany hafa 3 janoary tamin'ny 4 ora sasany teo tafiakatra 3 indray ireo olona namony ainy raha ny favoazana teo amin'ny alafony Maol mbola miisa 20 ireo olona tsy hita popoka hatramin'izao ny tombo ihany koa ny isan'ireo trabona izay miisa 7,707 natokatrano miisa 1,702 avy amin'ny faritra 70 olona miisa 5,703 kosa no tsy maintsy nafindra toerana vonjimaiky aika tafiakatra 2,30 ny isan'ireo toerana fandraisana vonjimaiky ireo trabona na ny site d'hébergement. Fa hitodika amin'ny fiahinany sosialim-bahoaka amin'izay ny fitondram-panjakana amin'izao herintaona latsaka tsy hataperan'ny fempo-tompiasany ny filohan'ny repoblika zao tsara fatara hoy ny faneho-kevitra ny mpamakafaka ara-politika nanontaniana ny fanapahan-kevitra ny raisiny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao paikady maharitra no andrasana amin'izay fa tsy fanampiana vonjy tavanandro raha ny fanazavana onona sainy. Atsahatra ny fanaovana fotodrafitrasa hitodika amin'ny fanatsarana ny fiahinan'ny sosialim-bahoaka ny fanjakana aridina kianja avokoa ireo minisitra sy tompon'andraikitra isan-tokony. Isan'ny teboka ny songadina ny fiafaran'ny herinandro teo tao amin'ny kabarin'ny filoham-pirenena nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao-pambolekazo ho an'ity taona ity izay ny tanterana tany Vatomandry. Efatry ny ela no tokony nitodika tamin'izany ny mpitondra ho ny faneho-kevitry Paul Rabary raha nijery ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina. Tsara aloha rehefa mitodika amin'ny sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana satria izay zava-dehibe indrindra. Ratsorona hitsitsina ny resaka dia hoe ny andro tamin'ny zavatra tsy nanan-kanina dia zao zany tonga amin'ny zavatra tokony hiditra amin'ny sakafo sy aty filarin'ny vahoaka dia arabasoa arabatsara. Raha resaka hoe tsinjotsinjo fotsiny resantsika dia afaka iray volana ngezany efa natao ngezany teto hoe tamin'ny andron'ny Covid efa natao zany. Raha hoe tondra zavatra mandalo ny fanampiana nge ilain'ny vahoaka ny fanampiana tsisy mandany zany fa hoe ny fiainan'ny vahoaka mihitsy mila miova. Amiko izay ny sosialim-bahoaka fa tsy hoe androany sairana ny vahoaka dia mena fanampiana dia tapitra amin'ny fanampiana afaka iray volana dia miverina amin'ilay sairana ihany ilay vahoaka dia vitantsika eo ny vahaolana hoentina fa raha mitodika amin'ny sosialim-bahoaka aloha dia ny tenantsika izao nefa ny tenan'izany hoe varivariany lavitra tsy mainty nambamaso ny fitondram-panjakana. Ankoatra ireo trabona saika ny vahoaka malagasy rehetra no miaina anatin'izay fahasahiranana izay ka tsy misitraka ny sakafo intelo isan'andro intsony. Fanontaniana mipetraka araka izany malohany fiovampijery sy fomba fiasan'ny mpitondro iny amin'ny hoe tsy naomby ve ny tompon'andraikitra miahy ity sosialim-bahoaka ity hatramin'izay tsy nahafeny andraikitra napetraka taminy ka izao hiditra nitsehatra izao ny fanjakana manontolo. Andrasana amin'izao ihany koa no hoe ho politika vonjy-tavanandro ve izay fiahinan'ny sosialim-bahoaka izay ka niazo an'io olany rampitso sa politika maharitra ahafahany isa-tokantrano mampiodina ny fiainana andavanandrony. Andrasantsika indray araka izany hoe anao ahoana izay fijerena ny sosialim-bahoaka izay manomboka eto. Fa vitsy amin'ireo teknisianina sy manam-pahaizana momba ny fambolena no midina kianja sy mizara ny fahaiza-manaony. Eto amintsika amin'izao fotoana izao isan'ny antony tsy mampitombo ny vokatr'ireo tantsaha io. Ho nisehatra amin'ny fambolena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Vahaolana rosiny izy ireo ny fametrahana fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy ireo nazo fiofanana. Ny amin'ny tsy maintsy izarana izay trakevy izay amin'ireo tantsaha onona sainy. Teboka tsy azo elana raha tiana ny ampitombo ny vokatra ireo tantsaha ny fampiofanana azy ireo. Ho an'ny eto Madagasikara ambany izay tany tantsaha mahazo fiofanana izay. Manohy ny fambolena nentim-paharazana eny ankamaroany na eo aza ny fiovana maro samihafa. Betsaka ny zavatra miova na ny eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana, eo amin'ny sehatra ny toetrandro amin'izao fotoana izao ihany koa efa hitantsika ihany koa efa mivelatra amin'ny tontolo ambonimbony kokoa ny sehatra ny fambolena eo amin'ny raha tsy teny fotsiny ako ny eo amin'ny sehatra ny fanaviaozana, ny fanomezana, ny masomboly tsara kalitao, ny zezika biolojika ho amin'ny tantsaha dia tena zava-dehibe tokoa zany mandefa ireny tantsaha ireny na avy amin'ny vovonana aiza izy ireo anampy traikefa hianatra zany mba hahafahan'izy ireo indray mitondra izany traikefa izany rehefa miverina eto Madagasikara ary tena misehatra tokoa any amin'ny tontolo ambanivohitra. Mamoaka manam-pahaizana momba ny fambolena isan-taona ireo oniversite mpanjakana saingy raha ny zava-misy mivangogo amin'ny tanàn-dehibe ny ankamaroan'izy ireo.
manoloana izany ilaina ny fametrahana fapetra ho an'ireo mpianatra mandalina ity lalam-piofanana ity ho ny fanazavana mba hampiarana sy izarana izy ireo ny fahalalany amin'ireo tantsaha iny fotony. Tokony faharesen-dahatra ilay izy voalohany indrindra satria matoa ianao miditra amin'izay sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay dia misy zany ny fahavolonanao tanteraka hiatrika hiasa hiara-iaina amin'ny tantsahany amin'ny tontolo ambanivohitra. Mbola aty amin'ny fianarana zany dia tokony efa atao obligation na zavatra tsy maintsy ianarany mpianatra ho ingénieur ny fidinana ifotony ny tena fanaovana pratika zany eny amin'ny tontolo ambanivohitra mba tsy hijanona fotsiny hoe fianarana lesona hazo aty ambony latabatra fotsiny le fiarahana le izy tsy zavatra singa anankiray ihany fa rehefa tena misy an'izay politika effective izay amina resaka fampivoarana ny tontolo ambanivohitra dia miakatra eo ihany koa zany vola miditra eo amin'ny tantsaha mazava ho azy fampivoatra ny farim-piainan'ny tantsaha anatin'izay dia miara-mivoatra daholo ny farim-piainan'ny malagasy iray manontolo. Raha ny fantatra nanolotra fiofanana momba ny teknika mpambolena ny fondation Fort Farmine ary malagasy misy 30 no nisitraka izany ka andrato fahalalana ny Zimbabwe. Andrasana araka izany ny fampiaran'izy ireo izay azony ka ampisy fiatraikany amin'ny tahampamokarana ireo tantsaha malagasy. Dia izay ihany koa no entsika misento vetivety anaty doka fohy ajery todika mahakasika ny vidin'ny PPN ho an'ny volana janoary io ihany koa no mahakasika ilay mpandrararay notafianjolay mirongo fitaovam-piadiana teny baipasiteny omaly alina rehefa avy eo no anarahantsika izay manapitafa vetivety ary. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton phone avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite! Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Mamena ny arabatra ny tombokilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Avy hatrany dia tontolon'ny fampianarana no ndeha isantarantsika izay tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izay. Taorian'ny fampiatona ny fianarana nataony teo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena no ny andro ratsy teto Antananarivo sy ny manodidina niverina an-tsekoly tamin'ity androany ity avokoa ireo mpianatra nisokatra ihany koa ankilan'izay ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra anao ny fanadina mpanjakana BEPC. Io tiana no mitatitra ny Antsipriany makasika izay. Taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Shenizao izay nandravarava sy nampitondra takaitra ny faritra maro. Niverina nianatra avokoa androany ireo mpianatra eto anivon'ny Sisco Antananarivo renivohitra. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny hamenona ireo fandaharam-pianarana tsy natao nandritry ny fampietona. Filazana no resahanay moa mahakasika ny fanatsarana ny fianarana iny dia efa voalaza tao anatiny fa miverina an-tsekoly ny ankizy rehetrarehetra ny androany alatsinainy fa 30 volana janoary. Raha nitatitra mahakasika ny Antananarivo renivohitra manokana dia tsy nisy olana fa niverina an-dakilasy tonga daholo mianatra daholo ny ankizy androany. Tsy naharenesana dega raha nitatitra teny anivon'ny sekoly hatramin'izao. Efa miverina 100% ny fianarana androany alatsinainy fa 30 volana janoary. Ny mahakasika ny rattrapage mbola tsy nahazo toromarika mahakasika an'izany tsika fa mbola tsy maintsy hisy ny fandaminana dia mahakasika an'izay zavatra izay ny fotoana tsy nianarana tsy maintsy rariny sitsiny raha ohatra ka misy ny séance de rattrapage par rapport amin'izay.
ankilany misokatra androany ary farana ny 1 martsa ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra anala ny fanadinana BEPC izay ho tanterana ny 3 hatramin'ny 9 Jolay 2022 avy izao. Fanadinam-panjakana satria misokatra amin'izao fotoana itenenantsika androany zao ny fisoratana anarana mahakasika ny BEPC ary mifarana ny 1 ny volana Mars. Ny fisoratana anarana ho ana CPE moa efa nanomboka tamin'ny 17 volana Janoary. Ny CPE dia nitomboka ny 17 volana Janoary ary mifarana amin'ny 14 volana Martsa. Ny BEPC manomboka ny 17 ny volana Janoary ary mifarana amin'ny 13 volana Martsa. Araky ny tatitra ho an'ny eto Antananarivo manokana, tsy nisy ny olana nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza, niverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra ho an'ny androany. Afoany maro ny atrehan'ity volana Janoary ity raha ny fanadihadiana natao. Ankoatra ny vidanga ny vidim-piainana amin'ny ankabeny sy ny vidiny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro ihany koa dia saika nahitana fiakarany avokoa nandritra ity volana Janoary ity. Daniela Mino Arso. Ao anatin'ny taona iray, ny volana Janoary no isan'ny mampitaraina ny mponina indrindra noho ity volana ity izay saika ahitana fiakaran'ireo vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro. Raha ny fanadihadiana natao androany, mafy tamin'ny maro ny hatrehana ity volana Janoary ity noho ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fandalovan'ny rivo-doza Senezo raha ny fitarainan'ireo mponina nanaovana fanadihadiana androany. Ireto farany izay voatery miafy mihoatra lavitra ny teo aloha noho ny tsy fisiany eo ampelantanana. Tsaraky mataona vaovao azy aloha tonga dia niatrehana amin'ny mafy mihitsy. Tena tonga dia niakatra be mihitsy zao vidim-piainana amin'izao. Ny azao reo mivarotra ataoko zao reo legioma rehetra rehefa tonga dia tombo avy roa tamin'ny 224 ny vidin'entana vao niditra 324 tonga dia tombo avy roa. Raha telo alina zao nampiasaiko tamin'ny 224 enina alina zay vao nahazo an'ilay namiko tamin'ny 224. Ataoko hoe tena tonga dia hita hoe niakatra be mihitsy ny fiainana tamin'ity 324 ity fa dia asa raha nahoana hitotohatra ve zany sa hoe mba hisy fiovana ihany tsy haiko. Mafy zany ny atrehana iny sady le vidin-javatra miakatrakatra daholo dia ny tena koa moa miasa tena presque ny rehetrarehetra satria raha vidinay andavanandro zao toy ny variko zao dia rehefa 700 taloha lasa 700 izy zao 57 tsaratsara. Taloha zao zay vidy vary ray kilao. Ty zao hitanareo ty ray sy tapaka. Dia fameno amin'izay mangazo. Ankilany, nahitana fiakarana avokoa ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro ny mponina tato anatin'ny tapabolana raha nambaran'ireo mpivarotra. Vokany, maharitra herinandro maro ny entana amidy vao lafo raha toa ka lafo tao anatin'ny andro vidy zany teo aloha. Niakatra be mihitsy ny vidin'entana, sondrotra 200 isan'isany zao isaky ny kilao. Vary zao tamin'ny volana Desambra iny 720 dia tonga dia niakatra 203 nangalana anazy. Efa 5000 zao ny makolika dia ny ridelix 700 dia vary gasy 700 ny kapoaka. Menaka zao ray alina ny litra le avraky. Mandry 7 savony carton ohatra herinandro taloha. Zao efa ho ray volana eo ihany savony. Taloha zay maka isa-tapa-bola zay maka vary 5 gony. Fa ray volana izay 5 gony zay voilà. Raha mihoatra tamin'ny farany taona izy dia lafo izy no tamin'ny farany taona. Dia mba zao eto aminay misy karazany vao lafolafo zao ihany izy aloha. Ka le tana mihitsy nefa miakatra daholo. Siramamy lafo be zao. Zao mivarotra 5,000 taloha mivarotra 107 ohatr'izany. Ela beka. Herinandro any vao mahalany ray gony. Taloha mahalany 3 isan-kerinandro. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Topablekazo ny sabotsy lasa teo. Nilaza ny mpitondra fanjakana fa hijery akaiky ny sosialim-bahoaka. Atsahatra raha ny fanazavana ny fametrahana foto-drafitrasa ka ny marary ny mponina no imasonina. Tena izany tokoa ve no hitranga. Raha ny fitarainana azo tamin'ireo mponina aloha hatreto, ny olana mahatonga ny fahantrana sy ny fiakarana ny vidim-piainana no tokony hijereny ny fanjakana vahaolana maharitra. Ohatra ny famoronana sy fanomezana asa ireo tanora, ny fanatsarana sy ny fampitomboana vokatra, ny fametrahana filaminana sy ny maro hafa. Ny fehiny dia isan'ny volana taolana ho an'ny maro zany volana Janoary zany fa ndao hitodo vetivety any Antsirabe. Ao anatin'ity vaovao manaraka ity, tsy mankasitraka ny varotana amin'ny vidy mirary ny bozaka jungla ireo mpiasa.
avy eo anivony orinasa fifamanoro ho Antsirabe amin'izao fotoana izao raha toka 50 ariary no nivarotany orinasa zany teo aloha. Amidy 50 ariary zany amin'izao fotoana ka niteraka savorivory sy tabataba nataon'ireo mpiasa teo anivony ity orinasa ity mangataka ny afangararano ireo mpiasa. Ao anatin'izany indrindra ny afangararano ny lafiny fitantanana kolo Antsirabe. Toy ny olana izay sedran'ny orinasa fifamanoro eto Andramanelatra Antsirabe izay misehatra eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia nanao fitakiana indray ireo mpiasa avy eo anivon'ity orinasa ity. Fitakiana mahakasika ny fangaraharaana eo amin'ny fitantanana ny orinasa, indrindra fa eo amin'ny fivarotana ireo vokatra izay tsy manaraka ny tokony ho izy raha ny fanadihadiana natao tetỳ an-toerana. Tsy manaiky ny ivarotan'ny orinasa amin'ny vidiny mora ny vokatra Jinkao ireo mpiasa ka niteraka tabataba sy savorivory teo amin'ity orinasa ity. Raha toka 50% no nivarotana izany tamin'ny taon-daza hoy ireto farany, ankehitriny lasa namidin'ny orinasa 50 ariary. Tranga teto amin'ny fifamanoro androany moa zany somary nisy tabataba kely tamin'ny mpiasa sy ny occasionnel raha izay ny malaza azy mazava kokoa. Ny antony moa dia misy komandy nataon'olona raha ny mahazatra anay eto ny Jinkao zany vidina raha éclat de sauce izy vidina 50% dia raha botira 700 ariary. Zao nefa tonga le komandy hatrany éclat de sauce dia 50 ariary no lazaina fa nivarotana anazy. Dia naheno an'izay moa mpiasa dia nisy kotaba hoe fa ahoana ny eto amin'ny fifamanoro natao ohatran'izany dia somary nisy tabataba teny an-tsaha teny na tamin'ny camionnaire sy ny namatratra an'izany entana izany. Vao nivarotanay vao aingana tamin'ny 20 Desambra teo ny botirana Jinkao 700 ariary, éclat de sauce kosa ariary 100 dia nefa n'izao lasa 50 izy dia teo zany nahatonga le tabataba sy korotana kely. Nampisalasala mpiasa zany efa ahoana no namidy ariary 100 izy dia lasa 50 nefa ny note de service tsy hita mazava hoe ahoana. Fanampin'izay koa zany ny facture le entana tsy fantatra mazava hoe ia manao an'le facture ny any ambony any dia fa eto amin'ny fifamanoro misy responsable ny vente dia tokony hatraty amin'ny vente zany no mandeha ny komandy manao ny taratasy rehetra hoentina miakatra hitondrana ny entana. Dia izay zany no mampisalasala ny mpiasa hoe nahoana no hatrany ambony ny facture midina fa tsy ny aty ambany no manao ny facture. Avy aloha ankarahara ny fitantanana le fifamanoro fa tsy atao kabraraka. Na ny tena marina zany hoe alao arahana tsara ny procédure ny vente eto amin'ity fifamanoro ity. Raha tsy aivina dia efa mambolana maro izay no nisy ny olana teto amin'ity orinasa fifamanoro ity ary zara raha mihodina ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ankehitriny tsy mbola nivany olana ary tsy nahita teny ihany koa ireo tompon'andraikitry ny orinasa fa mandany tsy resaka aminay mpanao gazety hatrany. Anisan'ny olana izay mbola sedrain'ireo mpiasa eto ihany koa ny mahakasika ny karama izay tsy mbola voaloha ary raha toka tsy mivaly ny fitakiana dia mafy izany raha nambaran'izy ireo. Raha tsy mivaly zany dia mandray fepetra hafa izay fa mbola hodiniany eo zany hoe inona le fepetra ho raisinay. Ny tena marary moa zany dia ny hoe ahoana ny ampandehanana an'ity zany mba handraisana ny valikasa sarana mitohy isam-bolana satria izay zany eto dia matetika tsy fandraisa karama ao anatin'ny taona zara raha indroa intelo dia mitambatra any dia zao ara mbola misy 3 volana tsy voaray ny taona lasa iny. Tokony atao mangarahara ny fitantanana le orinasa izay efa latsaka katerena. Arak'izany dia mbola misedra olana hatrany eo amin'ny lafiny fitantanana ny orinasa fifamanoro eto Andramanelatra Antsirabe amin'izao fotoana izao izay anisan'ireo orinasa sangany sy tena nanampy ireo tantsaha teto vakinankaratra teo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana tao anatiny 50 taona. Vaovao ny kolotsaina kosa indray dia avena amin'ny endriny mahavakazy hatr'izay ny fiangonana eny anaty rovana eo aza ny fanamboarana sy ny fikojakojana izay irosony ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Tsy ny tilikambo izay nilatsaha-potaka iandry maro ny fanamboarana tsy maintsy irosona hoy ny minisitra raha nitsidika teny an-toerana tamin'ity androan'ity. Gaeton Andriatsilavo. Ho fanatanterahana ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Herinandro Vitsilasy izay nirosona ny asa fanarenana ny tilikambon'ny fiangonana anaty rova ao anatin'ny rovan'ny Madagasikara. Aritra 30 andro ny asa tanterahana araka ny voafaritra ao anatin'ny boky nanaikitry ny asa iarahana amin'ny orinasa ny anjoroka ny asa eny an-toerana. Na izany aza, miankina betsaka amin'ny fahitana ireo mpitso ny mila fanarenana ny faharetana izany. Nambaran'ny ministra nandritra ny fitsidihana nataony teny an-toerana androany fa ankoatra ny asa fanarenana ny tilikambo, irosona ihany koa ny fikojanany vatatranony fiangonana rehetra. Hita ihany koa fa misy olana amin'ny fivoahan-drano ny toerana misy ny fotodrafitrasa ka mahamandolava ny fototry ny fiangonana. Hisy ihany koa ny fanoloana ny tafo sy ny planche de rive izay simba ao amin'ny fiangonana. Ankoatra ireo, irosona ny fikojana ny vato rehetra mandrafitra ny fiangonana iray manontolo izay hodiovina ka iverenana izany amin'ny endriny teo aloha.
betsabetsaka ihany ny asa zay atao fa izany ho vita faran'izay maika zany nefa manaraka n'izay fenitra takina izay amin'ny mahavakoka azy satria aza donona fa vakoka aloha izy na dia hoe fiangonana aza dia vakoka atao anatin'ny rovan'i Madagasikara dia amin'ny mahavakoka azy zany izany ajaina le hoe averina amin'ny endriny mahavakoka azy foana ny fiangonana rehefa vita dia zany ihany koa mba ho mafy zany izay kalitao zay tsy ho hiverimberenana foana ny fanavoazana na ny fikolokoloana na ny fikojakojana azy. 450 taona zay no niorenan'ity fiangonana anaty rova ity ka izao indray vao nisy fanatsarana sy fanarenana ireo simba samihafa taorin'ny varatra izay nanimba ny tilikambo. Na eo aza io fikojana io tsy maintsy ho tazomina amin'ny endrika mahavakoka azy hatr'izay ny fiangonana. Tsy atao tahaka ilay Kolizea any atoerana izay nanova tanteraka ny endriky manjakamiadana na dia hita sy ny sokajina ho vakoka aza ity farany. Araka ny efa natsidika tao anatiny lohateny-baovao tany am-Piandohana dia mpandraharaha iray no notafianjola mirongo fitaovam-piadiana omaly alina teny Baipasy. Fitaovana maro tahaka ny solosaina sy ny finday ary vola manodidina 50 tapitrisa ariary no lasan'ireo jiolahy nandritra izay fanafian'izay ary naratra mafy ihany koa ilay mpandraharaha nandritra ny fanafihana efa nomanina no nahazo ity mpandraharaha ity raha ny fanazavany ialana tsiny moa ho an'izay mety hotohina amin'ny sary ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Jiolahy misarotava miisa 3 no niditra ankeriny tao amin'ity efitrano misy an'ity mpandraharaha ity rehefa nofatoranizy ireo ny mpiambina ny tanàna omaly tamin'ny iray ora maraina raha nambarany ny arambonina. Nokasiha tanana ary samy nanambana azy tamin'ny fitaovam-piadiana avokoa ireo jiolahy raha ny fanazavana. Vokany naratra mafy ity mpandraharaha ity ary fitaovana maro tahaka ny finday sy ny solosaina ary vola manodidina ny 50 tapitrisa ariary no lasan'ireo jiolahy nandritra izany. Raha ny fitadidiako dia niditra ankeriny teto amin'ny varavaran'ny efitranoko ireo jiolahy izay misarotava anankiroa lavabe ary nanankiray fohifohy. Nanankiray lavabe dia nandrahonay tamina basikileta. Dia anankiray kosa nanambana antsy ny tenako. Namonoana zareo dia nandrahonao hoe raha mihetsika mahery eo dia vitainay nombanao. Dia tao anatin'izay fotoana izay tsy nanohatra ny tenako fa rehefa kosa tahitra tamiko ka nahita le antso teo amin'ny tendako dia nanohatra ka ny antso vonjeo ka ny antony nahatonga ny tanako izay tapaka. Tsy voasamba no nitrangana zavatra hafahafa na fifofona ny hainy tahaka izao ity mpandraharaha ity raha ny fanazavana. Fanafihana efa nomanina no nahazo azy raha nitaditra hatrany. Fahalalako anazy aloha azo atao ihany izy hoe nomanina satria izaho zao tamin'ny tapabolana lasa tratrany accident izay accident mbola nahatonga saina na hoe inona nahatonga ilay accident dia nisy olona maromaro nandritra ny semaine fa malimaly taminahy dia lasa mipetraka be barainga ao anaty saiko izy hoe olona manodidina anahy ihany vesa sa olona hafa. Efa nahazo fitsaboana ary tsy misy atahorana ny an'ity mpandraharaha ity amin'izao fotoana. Efa eo ampelantanany manam-pahefana ihany koa ny raharaha ankehitriny ka andrasana ny valin'ny fanadihadiana. Vaovao mampalahelo no ndeha nohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Ndaosy ny fahafatesana teo amin'ny 12 taona ny Anasoaseny Radavisa apikatroka mahery fo tao amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy fikambana ny vehivavy malagasy miara-miainga. Maro ihany koa ny fikambanana najorony toy la fraternité isambe ny tanàna voafidy tao amin'ny commune Ivato aéroport ihany koa ny tenany ny taona 2010 hatramin'ny taona 7 sy 2010. Nodimandry ny alahady teo fa teo amin'ny 12 taona ny Anasoaseny Radavisa mpikambana mahery fo fatao anatin'ny antoko malagasy miara-miainga. Raha itodiana kely ny lalana nodiaviny raha ny andraikitra notazominy tao amin'ny antoko izy dia mpikambana ao amin'ny politika ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny lafiny sosialy. Izy ihany koa no sekretera jeneraly livitra eo anivon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM. Sy haiko sena ary atsovo fahafahamandrakizay ny ity tanany atao amin'ny fampandrosoana ny antoko.
ankilany fikambana ao anatin'ny fikambanana la fraternité ihany koa ny tenany nanomboka ny taona 2024 no fampamolotsaina maritra atao amin'ny lafiny ateknika atao amin'ny ministeran'ny fampianarana arateknika ny tenany nanomboka ny taona 2024 izy no PCA ny firaisamon'ny pirenena olombelona mandray andraikitra ary mpikambana nanojona ny vondrona miralenta ho an'ny fampandrosoana izay nampandrindra ny tenany teto amin'ny faritra Analamanga. Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 no voafidy bentanàna atao amin'ny komuna Ivato aéroport ny tenany ary mpitambola ny fikambanan'ny bentanàna Anambohidratrimo. Ary mpanolotsaina sy mpanorona ny fikambanan'ny vehivavy bentanàna teto Madagasikara. Tsy hay ho voatanisa avokoa ny andraikitra nosahany antony isan'ny navita be ny tenany. Ny fianakaviam-be ny Akolo TV FM matarian'ny filompanorona sy ny tale jeneraly moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Fa mitaky fifantohana feno avy amin'ireo mpilalao 12 hiakatra ny kianja mandritra ny fifandonana amin'ny Senegal no ahafahan'ny bare amin'ny Madagasikara. Mahazo ny tapakila hiakarana midinga ny famaranana ny atsanina 7-22. Isika ihany koa no mila mampiditra ny baolina voalohany anatin'ny 15 minitra afana mifeny lalao izay ho tontosaina raha mpitso ho ny faneho-kevitra mpankafy ny taranja baolina kitra. Azo atao tsara ny mandresy ny Lion de la Teranga ny Sénégal mandritry ny manasadalana ny Tchalna 2023 izay atao any Algérie ankehitriny. Manana ny herijika rehetra hiakarana midingana famaranana ny barian'ny Madagasikara saingy takiana fifantohana bebe kokoa ny mpilalao hoy ny mpankafy baolina kitra iray. Concentration indrindrandrindra mbola misy ihany ny déchet amin'ny fanariana baolina tsindraindray eo amin'ny famonoana baolina mbola misy baolina tokony ho faty mbola tsy maty mbola misy exercice be zany mba ivoarana kely zany alohan'ny atrehana ny Sénégal rapitso fa nazanona zany raha dia zakatsika tsara io ary tena Sénégal zany efa matetika miaona amintsika fa tsy tokony hisy atahorantsika mihitsy zany fa tonga dia any amin'ny final angamba ny tena tsy ataoko hoe angambe fa final angamba ny fanantenana. Tsy mila mandrimandry araka izany ny ekipa pirenena malagasy azona ny tapakila ilalovana amin'ny famaranana CHAN 2023 mila tazona ny endri-dalao hatr'izay afahana mifeny lalao mandritra ny 90 minitra saingy mila mampiditra baolina voalohany ny malagasy raha te hadropaka ny fandresena. Misy fomba fitenenana hoe rehefa ny ekipa mandresy dia aleo tsy hovana aloha aleo mijanona amin'iny fa na izanona zany arany mila miezaka tsara araka ny teneniko teo hoe 15 minitra voalohany iny zany eritreretina tokony hoe 15 minitra ihany baolina raha vao tsy mahafaty ianao anatin'ny 15 minitra dia efa sahirana ianao amin'ny atika ny Sénégal raha tafidirana baolina koa anatin'ilay 15 minitra voalohany iny dia sahirana koa ka mila miezaka zany mila eritreretina hoe 10 minitra ihany lalovanao dia mila mandresitsika anatin'izay 15 minitra zay raha mahazo baolina ray tsika amin'io milamintsika jusqu'à la fin amin'ny farany. Rapitso amin'ny folo raly eto toerana no ifandona anatin'izay manasadalana izay ny barian'ny Madagasikara sy ny Lion de la Teranga ny Sénégal izay tafavoaka amin'ny ekipa roa no hiatrika ny mpandresy eo amin'ny lalao an'ny Niger sy Algérie mpampiatrano lalao izay ho totosaina rapitso amin'ny 7 ihany koa. Afaka ny mandrevy ny hiakatra amin'izay dingany famaranana izay araka izany ny bare antony tsy misy tafiditra anatin'ny lalao manasadalana avokoa ny nandropaka ny amboara teo amin'ny fifaninanana io raha ny nanomboka ny taona 2024 no jerena isan'izay RD Congo indrona azo ny amboara ny taona 2024 sy 2024 Maroc kintana roa rehefa nandropaka ny amboara ny taona 2024 sy 2024 Tunisie kintana iray taorian'ny fandresena ny taona 2024 ary Libye azo ny amboara ny taona 2024. Efa dingan-dava ny vita ny ekipa pirenena malagasy ao anatiny ty atsanina 7-22 ity ka tsy tokony hipetraka intsony hoe sakaizany mpandresy ao anatin'izay izany hoe na resy na maresy ny rarina dia azo fandresena ny barean'ny Madagasikara fa tsy tokony hoe rehefa saindra resitsika dia ho avy ny esoeso ny tsy fanohanana indray fa ilain'izay fiarahamientana amin'ny fanohanana ny ekipa pirenena malagasy zay. Dia izay koa no hoe tsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity alay ity. Niverina indray ny fanapohana bomba atao amin'ny tanàna ny Kharkiv atao Ukraine izay nataon'ireo miaramila Rosiana ho Mali. Raha ny tatitra farany nataon'ny filoha amin'ny pirenena Ukrainiana olona 4 no maty vokatry ity fanapohana bomba ity ary ampolony ireo naratra mafy. Isan'ireo trano lehibe nipoahany bomba ity trano ity potika tanteraka taorian'ny fanapohana nataon'ny Rosiana tao Kharkiv Ukraine.
eo ampitadiavana ireo namony ainy ireo mpamonjy voina. Isan'ireo velinaina taorian'ny fipoahana ity vehivavy ity izay isany hipetraka tao amin'ilay trano tamin'ny fotoana nisy ny fanapohana nataon'ny Rosia. Raha nitatitry ny tompon'andraikitra any an-toerana, olona iray no namony ainy taorian'ny fikarohana natao. Ampolony kosa ireo naratra mafy. Hatramin'ny alahady lasa teo, olona 3 no maty tao Kherson ary isan'ireo potika nandritry ny daroka bomba ny fianarana sy hopitaly raha ny fanazavana. Ratsahivina, ny volana Novambra farany teo no nisehon'ny fanapohana farany tany an-toerana nataon'ireo Rosiana, saingy izao miverina izao indray ny fifandonana. Ankilany, nilaza ireo pomba sy tompon'andraikitra Rosiana izay monina ao Zaporizhia Ukraine, fa efa naratra-n'olona maro ihany koa ireo daroka bomba navalin'ny Ukrainiana. Tapitratreto ihany koa ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao any Androany, ankasitrahana ny safidinao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra kolo. Tao anatin'izay 7 minitra nitondrana ny fampahalalam-baovao zay manapitafa. Ho amin'ny rahampitso indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.